saingineny raha marary ny ao an-trano manontolo to varovoko ny zary mety fezaka daholo ka mandraiky fo malemy. Fomba enti maneho ny fitiavana ny teny ny fampirindrana azy anaty tononkalo. Mankafy ny tontolon'ny tononkalo sy tia manoratra hisandratra sy hisedina. Tanjon'izy ireo ny hanandratra avo ny teny malagasy sy ny hanentana ny tanora-toa azy hiaina ny teniny. Antony nahatonga azy ireo hirotsaka eo amin'ny tontolon'ny asa soratra ka hiangaly tononkalo. Azoko amin'izy voalohany indrindra te hikitika ny ambony tanora malagasy amin'ny fitiavana sy fankafizana ny teny malagasy mba hahatonga azy ireo ho tia trandraka sy ampiasa teny malagasy amin'ny lafiny rehetra. Ny andafy zany hoe poème na poésie dia tena le teny ndreny mihitsy no ampiasainao ary mitrandraka an'le tena teny mbola tsy fantatry ny ankizy amin'izao. Izay mahatonga ampiasa an'le hoe teny malagasy mihitsy satria tononkalo nataoko poésie. Eny amin'ny tambajotran tserasera ny fiarahamonina no tena moan'izy ireo ny sanganasany. Samy manira nefa izy ireo ny mba hivelatra bebe kokoa ny sehatra ahafahany maneho ny talentany mba hipaka tokoa any amin'ireo tanora namany ny afatra tiany ampitaina. Misy teny izay moa ohatra ny fahenoko any hoe faralan'ny zavakanto ny literatiora. Tsy dia tena misongadina loatra ny literatiora eo amin'ny lafiny zavakanto eto Madagasikara. Hoe tsy azo entaherana amin'ny hoe resaka hoe ho atao fivelomana ve sa ohatr'izany fa fankafizana ho an'ilay maha-malagasy ny literatiora. Be dia be mihitsy no efa manomboka makafy sy makamamy an'ilay tononkalo amin'izao fotoana izao. Ho alalahana kokoa le sehatra amin'ny lafiny kanto malagasy zany. Indrindra moa resaka tononkalo. Mena sehatra amin'ny lafiny hainao manjery ohatra amin'ny televiziona ohatra. Efa misy an'ilay izy amin'izao fa mbola azo lazaina mbola vitsy. Maro ny tanora tsapa oliana amin'ny tontolon'ny tononkalo, hoy indrindra Norbert Eugène Rakotomahafaly na Ranoe avy eo amin'ny faribolana sandratra, efa nisehatra ela teo amin'ny tontolon'ny literatiora. Matsapa nefa izy fa tsy ampy loatra ny fahafahany ireo tanora mampiseho ny talentan'izy ireo sy ny sehatra ahafahany mivoatra. Tsy dia manoro hevitra loatra ireo tanora moka ny sanganasany eny amin'ny tambajotra tserasera ny fiarahamonina izy. Tiana hoe ho velotena ny sotra zany le Facebook zany hitako animba azy satria ny olona mahazo bojo zany aho tonga dia ao eny izy dia maka raha hanoratra boky mihitsy azy izy zany dia ina moa no masaka anazy hoe anao boky anankiray hoe alaiko kely ny soratrano hoe alaiko ny soma amin'ny rina alaiko kely zay manao rehetrarehetra ao dia atotako boky anankiray vakiako ao an-trano tsy mila mividy tsony izy fa manampy kosa indray nefa izy ahafantarana an'le olona hoe misy an'ity olona ty any. Eo ampiandrasana ny sehatra mety sy mampiroborobo ny literatiora dia tsotra ny torohevitra omeny Norbert Eugène Rakotomahafaly na Ranoe. Zay zany torohevitra voalohany miserasera amin'olona lehibe efa tranainy zany. Faharoa dia tokony miondam-boky arak'izay tratra. Fahatelo miady hevitra mipitsikera. Mipitsikera zany hoe ny olona paitsikera zany hoe ny paitsikera man tsy miraranao mihitsy izy fa tonga izy dia tena mametraka hoe zao ataonao zao dia teniteny foana, zao soratra zao dia soratsoram-poana, ianao mandisy tsipelina, ianao ohatra zao dia miserasera amin'ireny ianao dia vao izy tsy moramora ary dia arakarak'izay dia manoratra tsy mijanona. Irina mba horavaka ny fisianao. Gina tsy nandrenesam-peo ny arina tontolona ny loananao. Ny volana mangoratsaka no mandeha fanotarany, tsoridrika teny anelakeliky mibaravy zay miaro ny varavarankely ka mamaritra mibikanao ravaka mianjaka ao anaty lay.